dia androany misy boky anankiray soratany Matoa Azoelona dia momba Madagasikara ilay izy dia tsy mahafaliana ho anahy fiteny izy tantarany momba anazy dia momba ny zavatra niainany mandritra ny izy mitondra firenena ao anatin'ny fiteny Amita. Dia atao anatin'ity boky ity nahafantarana bebe kokoa momba anazy, misy zavatra manokana momba ny fiainana, misy zavatra mety hoe tsy hitantsika tany anaty fahitalavitra soatr'izany fa hatreto aloha ny chapitre 3 no vitako tao anatin'izay 30 minutes izay dia mahaliana ilay boky, mizara ny heviny izy momba Madagasikara dia tsara, raha soa be dia be ho anazy.